Ny farana ny alaka misy lasa teo ihany koa ny ray volan'ny Ramadany natokan'ny mpino silamo ifadiana anina eo ihany koa ny fandinihan-tena tao anatin'izay fotoana farany izay dia nisy ny fiaraha-mivavaka izay nitanteran'ny mpino silamo tetsy sy Mahamasina. Ravakaran'Andriamanalina no mitondra ny akom-baovao Saramamra Samuel. Eid na Eid al-Fitr no anarany andro manamarika ny fifaranan'ny fifadian-kanina amin'ny volana Ramadany. Raha nanomboka ny 10 Jolay teo dia ny farana ny alakamisy 7 Aogositra teo ny volan'ny Ramadany natokany ireo mpino silamo maneran-tany hanatanterahana ny fifadian-kanina. Vory-lanina teto amin'ny stade annexe Mahamasina ireo mpino silamo tamin'ny andro ny alakamisy teo niara-ny vavaka noho ny fahatotosany izay volana Ramadany izay. Fifadian-kanina Ramadany mazava ho azy dia volana anankiray fanaovan'ny mpino silamo rehetra fanompoana ho fanatonana ilay mpahazo tontolo izao. Ka ny mpino silamo rehefa nandalo izany volana Ramadany izany dia nahatsapa fanadry ny 10 andro voalohany dia nahazo famindrapo, ary ny 10 andro faharoa dia nahazo famelan-keloka, tamin'ny 10 andro fahatelo dia navotsitra tamin'ny afobe. Ary ny andro androany mazava ho azy dia andro famaranana an'izany Ramadany izany izay antsoina hoe Eid. Ny Eid amin'ny mpino silamo dia andro anankiray izay andraisan'izy ireo ny valisoany avy amin'ilay bahary izao tontolo izao. Andro tsy fiasana fa andraisana karama ho an'ny mpino silamo eto Madagasikara ny andro ny alakamisy teo izay nangatahan'izy ireo moa ny anapahan'ny fanjakana izany ho lasa fankalazana nasionaly. Mba tokony hizara izany hafaliana izany miaraka zegny izay amin'ny andra karaha niany. Ny afatra ho an'ny musulmana rehetra dia ny fanjava Ramadany no tampotra fa ny fanompoana sy ny firalahiana dia mitohy ary mandra-pahafaty. Ao aorian'ny Eid dia entan'ny ireo mpino silamo hanohy ny fifadian-kanina mandritra ny 9 andro amin'ny volana manaraka na ny Shawwal. Ny fanatanterahana izany dia mitovy amin'ny fanatanterahana fifadian-kanina mandritra ny herintaona. Marina fa mahery ny 500,000 malagasy no mpino silamo amin'izao fotoana izao ary ny faritra avaratra andrefana ary atsimo atsinana nosy no ahitana maro azy ireo.